rehefa niverina nanisany vato avy any amin'ny fari-pifidianana ny voamiera-mahaleo tena amin'ny sahanany fifidianana dia nahita fa nisy fifandosoana ny isa voasoratra tao anatin'ny taratasy fitanana antsoratra ny voka-pifidianana sy ny isa ny bileta-pifidianana tao anaty vata fandatsaham-bato. Tany Miandrivazo no nahitany io tranga anankiray io. Tany amin'ny distrikta ny Morombe kosa no nahatratrarana mpifidy anankitelo niaraka tamin'ny bileta tokana telo avy. Tsy afaka nanova ireo vokatra na nanafoana ny vato tany amin'ireo faritra ireo moa ny CENI raha namoaka ny valim-pifidianana vonjimaika androany alarobia saingy nanamarika ny filohany Rakotomanana fa efa notsindriana manokana ireo Lesoka ireo tamin'ny fampitanany vokatra tany amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Anjaran'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny mamoaka amin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo loholona lany tamin'ny fifidianana nataony 12 Desambra lasa teo hoy ny avy amin'ny voamiera-mahaleo tena amin'ny sahanany fifidianana. Ny isan'ny vato azo ny lisitra tsirairay ihany no navoaka ny CENI androany alarobia raha nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana vonjimaika izy. Raha io vokatra vonjimaika io dia mitarika amin'ny isam-bato ny vovonana. Isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina tany amin'ny faritany enina saingy raha nahazo zato isan-jato ity lisitra ity tany Mahajanga satria kandida tokana dia ny fanahtsahana tamin'ny vato azo ny lisitra malagasy miara-miainga ny vato azo ny tany Tomasina sy teto Antananarivo. 13.7 isan-jato no azon'ny maro teto Antananarivo raha 7.4 isan-jato no azon'ny lisitra Tany Tomasina dia mbola kely de kely ny elanelan'isa satria 2.7 isan-jato no azon'ny lisitra maro ary 7.2 isan-jato no azon'ny lisitra 7 ka hatramin'ny 5.7 isan-jato no azon'ny lisitra maro tany Toliary sy Atsinanana raha nahazo 5.20 isan-jato eo ny lisitra tsy miankina ny faninana taminy tany amin'ireo faritany ireo. Tany Fianarantsoa no nahazony mihoatra ny 9 isan-jato raha toka 9 isan-jato latsaka ny vato azon'ny mpifaninana taminy izay nilaza raha teo fa nisitona ny filatsaham-pifidiany. Mety tonga an-tanety amin'ny farany herinandro avy izao ny sabotsy 20 na ny alahady 17 Desambra ilay RIVO-DOZA mety ahazo ny anarana hoe Shalana. Nahazo filazana fanairana maitso araka izany ny faritra Sava, Analanjirofo ary Atsinanana. Tsy mbola tena mafy ny herin'izy ity androany alarobia maraina ka tsy mbola nahazo anarana feno izy saingy milaza ny manam-pahaizana momba ny famantarana ny toetry ny andro fa hiamafy hatrany ny heriny arakaraky ny anatonany ny tontolo ahafahany mivoatra ho tena RIVO-DOZA. Raha mbola dépression tropicale ilay RIVO-DOZA androany alarobia maraina dia hiverina hiakatra ho tempête tropicale modérée izy amin'ny alakamisy sy zoma ho avy izao ary hivadika ho tempête tropicale forte rehefa akaiky ny tanety sy ny sisin-dranomasin'i Madagasikara. Mbola tany amin'ny 10 kilometatra mahery avaratra Atsinanan'Antalaha no nisy azy ny alarobia maraina teo saingy mikisaka miadana manatona ny faritra avaratra Atsinanan'i Madagasikara izy ary heverina hiditra tanety amin'ny faran'ny herinandro.